Dia izay indrindra kosa mampiditra antsika hiditra eo amin'ny lafin'ny arabarotra efa vonimbonina avokoa kosa ny zavatra rehetra moa amin'ny fandraisana ny hetsika la Grande foire de Madagascar back to school izay ho tanterahana manomboka rahampitso ary tsy farana ratsy amin'ny alahady izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ny Fima FM moa no mikarakara ity hetsika ity teny an-toerana ara-mofo ny jery ny fanomanana isan-karazany ny namana lova rahamanantsoa izay mitondra ny andinjiny ny vaovao amintsika. Hisokatra rahampitso etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ilay hetsika la Grande foire de Madagascar andiany back to school izay karakaran'ny orinasa Fima FM. Araka izany loha hevitra nampitondraina izany tokoa dia naompana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fidiram-pianatra ity hetsika ity. Vonatanteraka ny izahay atao amin'ny Fima FM mandray ny olona rehetra mandritra ity back to school satria araka ny efa hitantsika izao efa mipetrapetraka avokoa ny stand rehetra marihana fa stand mihoatra ny 200 no hitantsika aty amin'ny Palais des Sports dimy andro be izao ny arahana satria manomboka ny 27 ny volana aogositra ka hatramin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Mazava loatra moa fa back to school spécial rentrée le izy dia maro be ny fitaovam-pianarana hitantsika aty nefa tsy asakana ny article maro isan-karazany. Mazava loatra fa rehefa grande foire izao ny Fima FM miezaka foana hoe asina réduction dia moins 15% zany ny réduction hitantsika aty amin'ny back to school. Ampiavaka ny andiany back to school aty sy ny fivarotana amin'ny alalan'ny fanaovana commande, notebook, calculatrice graphique ary écran plat. Mpitsidika hatramin'ny 4 alina kosa no endrasana mandritra ireo 5 andro isin'ny hetsika.